sady velonao anaty nahoana no hitanotrika vehivavy. Finaritra miaraba atsika rehetra ho anao olombelona izay miheno amin'izao fotoana izao a. Arabaina manokana fa velonaina zaho sy ianao ary afaka mifampiheno eto indray. Dia ho anao izay omeny tombo fotoana amin'izao fotoana izao a, mihaino dia indro ao tononoko ao amin'ny tokantranonao a ny fahatsaran'ny tompo sy ny fiadanany. Ary ny tompo moa dia niteny hoe izay tokantrano mampandroso anareo a dia tonono amin'izay tokantrano izay ny fiadanako. Ka izay zany satria ianao mampandroso an'ity hafatr'Andriamanitra eto ity dia ho tononoko amin'ny tokantranonao zany ny fiadanan'i Kristy. Atao amenina fa ho tanteraka ao amin'ny fiainanao zany. Amen. Eny ry havana amin'ny fifaliana sy amin'ny fanetretena indray ny mba hitongavana eto amintsika rehetra hitondra ny afatra fohy moa zany ve sa lava tsy fantatro fa dia anao fifampizarana spesiala ho amintsika eto ny tompo androany, indrindra spesiala ho anay vehivavy. Spesiala ho anay vehivavy fa nefa tsy manakana anao lehilahy kosa hihaino nefa satria natao ho an'ny olombelona rehetra ny tenin'Andriamanitra ary ho an'izay mazoto manokatra ny sofina mihaino dia ho azan'ny teny. Fa mba singaina kely eo, mba natokana kely hoe spesiala ho anay vehivavy zany ny fizarana hoentina eto. Zany mba mahazo tombony zany zahay vehivavy androany fa miheno foana reo lehilahy. Eny ary tonga eto satria aneo fitiavana, aneo porofom-pitiavana mazava ho azy. Itsika tsirairay avy mihitsy moa zany ndeha tsy hoe miandry isaky ny valo marsa zay vao andehanao fizarana mahakasika ny vehivavy, zay vao hampahery ny vehivavy, zay vao hampianatra ny vehivavy, zay vao hanoro lalana sy hanitsa ny vehivavy, zay vao ilaza toy ny hoe ny vehivavy dia ohatran'izao, ny vehivavy dia fa andao hoe amin'ny fotoana rehetra fa ohatran'izao ataoko eto aminao zao amin'ny fotoana manome teny Andriamanitra mirevele teny any am-potsika dia andao amin'ny fotoana iny lasa zao zay vonona ny manao, zay vonona manatanteraka, mampahery ny rahavavy namany, mampahery ny namana hafa fa tsy miandry zany hoe tsy misy vanim-potoana ny fifampizarana, fifampaherezana ato amin'ny tompo zany. Ka tsy fotoana valomarsa zany za eto ny tonga eto aminao fa fotoana ny tompo amintsika sy ianao. Za ma tsy vehivavy araka ny sary hitanao eto dia ny feoko vehivavy aho dia spesiala ho anay vehivavy tsy na fizarana dia na iza vehivavy mihaino eto dia mahazo tombony zany ianao mahazo tombony tsika rehetra. Eny ary ho tonga amin'izay antony tongavako eto tokoa aho fa voalohany kely aloha mba te hampatsiahy antsika tsirairay avy hoe raha sitraka ao dia afaka sabonenao ty pejy ty raha ohatra ka vao olona sambany miheno ato ianao zany. Fa raha ohatra indray moa zany ianao fampihaino dia entanina ihany koa mba zarao zarao ny tenin'Andriamanitra za mijery hoe ianona no tiako zaraina, fampianarany ianona ihany no tiako partazena fa zarao daholo rehefa fantatra fa tenin'Andriamanitra fa mety misy mila anona mba teny ray vavandray ao anatin'ny fizarana ienoana aza dia mety mampiova olona zany zay. Dia mba zarao andao sika hiara entana, hiaraka hanompo, hiaraka aneo fifanompoana amin'ny alalan'ny partage dia azonao partazena zany dikan'izany ity fizarana ity. Dia andao sika hivavaka tsika mialohan'ny jerevantsika ny tenin'Andriamanitra dia ho anao izay vao sambasamba ny mihaino andao aloha akifitsika masitsika vavakantsika toy ny zavatra rehetra hoe mila vavaka aloha vao manomboka dia atomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fifampizarana eto dia vavaka ary. Halleloia. Ray masino rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao
ray tsara indrindra ray ilay mahafinaritra indrindra ianao ilay manome fotoana ho anay rehetra eto ho ahy sy ireto olona omenao fahafahana miaino ireto. Misaotra indrindra Tompo ny amin'ny fotoana omenao anay ary indrindra ny amin'ny teninao izay anampy anay indray. Porofom-pitiavana daholo manko izao ataonao izao Tompo, ny hoe mifampahery izay, mifampizary izay, mifanentana izay, mifampatsiahy izay amin'ny analan'ny teninao, indrindra ho anay vehivavy izay toy ny hoe sadaikatra izany ny vehivavy rehefa mbanao asanao Tompo, sadaikatra izany ianao an'ity rehetra ity fa androany ampatsiahy sy ampahery anay indray ianao ka mitenena Tompo, ary ny fanahy masina izay tompon'ny fampianarana izy no angatahako hanampy hafeno eto, anendrin'ny lelako izy toy ny lelany efa mahay raha hiteny eto aho ary izay fanahy izay ihany no hitondra ny teninao any amin'ny sofon'izay manongela tsofina eto mba handrenesany sy handraisany tsara izay afatra tiana ampitaina aminy dia mba hahita vokatra amiko sy amin'ny olona tsirairay avy izay miaino ianao, ary aoka tena hoe hisy vokany marina ho mpakatony teny izahay rehetra na izaho mizara na ny rehetra miaino, dia mitenena Tompo fa vonika andrianao zahay ary atomboka sy ho zaraina ary ho sokafana amin'ny analanao Jesosy ity fifampizarana ity. Haleluya, amen, amen. Eny ary ndatsika hijery baiboly ry havana. Baiboly foana moa zany no misy ny masitsika rehefa mifampizara ohatr'izao tsy maka boky hafa fa baiboly, satria ato Andriamanitra no hiresaka amiko sy aminao. Jery ny any amin'ny boky voalohany ato amin'ny baiboly sika dia ny boky ny Genesis, testamenta taloha ny ahitanao an'izay, dia raha vao mijery any zany ianao ka hiresaka vehivavy tsika dia hinoko marina fa efa fantatra hoe inona ilay ho resantsika, satria miresaka vehivavy dia miresaka Genesis toko faharoa dia efa fantatra ho anao izay mpamaky baiboly izany. Genesis toko faharoa dia ry amin'ny andininy 17 somary tonga dia dingantsika satria mbola lavalava ihany fampizarana ka tsy hivalapatra be amin'ilay andininy izy rehetra tsika, fa raha ianao aza fampandinika an'ity dia avy dia na tsy ho vakiana aminao ty dia efa fantatrao tsara. Noho izany andingany ery amin'ny 17 tsika dia mandrapiditsika eny ambany eny zany dia ny masontsika zany miara-mijery mamaky dia ianao mihaino an'izay vakiteny ho vakiako eo zany. Dahoary jerevana ny ten'Andriamanitra, Genesis toko faharoa amin'ny andininy manomboka eo amin'ny 20. Dia vakitsika ny teny rehefa hitanao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny Tompo Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha olombelona fa aoka hanaovako mpanampy sahaza azy. Azafady kely aloha sao dia gaga ianao amin'ny baiboly vakiako fa izaho mamaky baiboly ato amin'ny baiboly DM, dia mety hoe baiboly hafa ny DM ny ianao dia sao dia gaga misy mahasamihafa kely an'ilay izy fa mitovy ihany ny heviny ary mazava tsara koa amin'ny teny malagasy ny DM ho anao izay efa manana azy moa dia mahita tsara, dia sao dia gagagaga hoe aiza ary zany teny vakian'ny oravavy io zany na io ranabavy io fa izay zany azavaiko kely mba ho azonao hoe tsara marihana fa ato amin'ny DM zany mamaky ilay teny. Amin'ny andininy 17 tsika teo fa 70 indray zany izao, tany no nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny karazana bibidia sy voromanidina rehetra ka dia nentina teo amin'ny olombelona ireny hahitany izay anarana hiatsona azy, ary dia izay hanonona ndra lehilahy azy no ho anarana. Faharoapolo dia nomendra olombelona anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny bibidia rehetra kanefa tsy hitany izay mpanampy sahaza azy. Fa 20 ary ny Tompo Andriamanitra nahatonga andra olombelona ho sondriatory sy ho renoka
dia nalainy ny taolany iray tamin'ny tehezany ka nosoloiny nofo. Faharoa amby roapolo. Izany taola-tehezana nalaina tamin'ny olombelona izany no namboarin'ny Tompo Andriamanitra ho vehivavy izay nentina teo amin'ny olombelona. Nentina teo amin'ny olombelona faha 13 farany vakitsika. Tamin'izay dia hoy raha olombelona hoe ity ahay mba mitovy amiko fa taolana avy amin'ny taolako ity sady nofo avy amin'ny nofoko. Hatao hoe vehivavy ity satria lehilahy no nanalana azy. Amen. Raha namaky an'ity baiboly diam ity sika dia miteny izy raha olombelona fa rehefa hitantsika ny amin'ny baiboly hafa ny diam dia raha lehilahy indray no hitany. Hafa mitovy amin'ny hevin'ilay teny. Vao mijery an'ity ten'Andriamanitra ity sika dia toy ny hoe mitantara ny nanaovan'Andriamanitra moa voalohany indrindra ny nahavitany lanitra sy ny tany dia tsy nipetraka tamin'izay izy fa avy eo dia nanao olombelona dia avy eo koa nanao karazana biby fiompy dia nisy ny raha olombelona moa zany izay Adama izay lehilahy voalohany natao ho tonga olombelona teto ambonin'ity tany misy atsika ity. Dia rehefa nisy izy dia tsy tsara ozy izy raha irery izy dia nomena namoronana vadina hoe vehivavy hanampy azy izy zany. Dia sy maintsy namorona koa zany Andriamanitra nanamboatra vehivavy tokony ho sahazan-dralehilahy hanampy azy. Raha naseho an-dralehilahy na hoe raha olombelona teo anatrehany avokoa ny karazana biby ary izy ihany koa nanome anarana fa toy ny hoe fantapantany hoe tsisy mety aminy ary tsisy sahaza azy. Fa rehefa Andriamanitra amin'izay no Andriamanitra ny tompony fahendrena sy ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra dia toy ny tsara indrindra ny nanaovany azy dia ny vehivavy izay tsy taiza no namoronany azy fa tamin'ny alalan'ny taola-tehezan-dralehilahy ihany na hoe raha olombelona ny ilazany azy tato amin'ity aminy. Maninona no tany amin'ny taola-tehezana no nanalana ny vehivavy fa satria izay no maha-Andriamanitra tsara azy. Raha efa nanao andreo karazam-biby ireo izy dia tsisy nety tamin'ny olombelona na hoe tsisy nety tamin'ny lehilahy fa tany amin'io hoe taola-tehezana tany vao nety, tany vao oke zany. Mahafinaritra ny Andriamanitra antsika ary tena tsara loatra izy. Mahalala ny mety sy ny tsy mety amintsika izy. Mety amintsika ny vehivavy ozy raha lehilahy zany dia nomeny zany, dia mety amin'ny vehivavy koa ny lehilahy dia nomena sahaza zany hoe isika na vavy na lahy zany eto ambon'ity tany ity dia manana ny anjara voatendry amin'izany daholo. Tsisy hoe tsy manambato mandra-pahafaty fa ny tokony ho izy dia manana anjara vady sahaza na anjara voatendriny amin'izany daholo sika. Raha nisy any Adama teto dia nisy any Eva rehefa avy eo dia eto zany mety ny anaranao tonononao misy ahy dia misy any anjara vady koa sahaza na ohatrohatran'izay zany le izy ka tokony misy an'izay daholo. Teto dia ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia nalaina tamin'ny taola-tehezan-dralehilahy raha vehivavy ary tsy tamin'ny fomba mety hanaitaitra an-dralehilahy hoe ino ty ataonao ty fa natao tsindriatory, natao reniko anotory tao zany raha lehilahy na hoe raha olombelona dia tamin'izany fotoana zany izy no nanao opération tao. Toy ny hoe nanao opération Andriamanitra tany amin'ny taolana tany no nangalana ny raha vehivavy. Wow! Tany amin'izany tsika raha vehivavy nalainy mahafinaritra be. Raha lehilahy miara-mahita tsika fa vofi-tany no volavolaina natao tonga olona dia nasiana fofinaina dia tonga i Adama. Fa tsika vehivavy indray tsy nalaina tamin'ny analan'ny vovoka fa tamin'ny analan'ny taolana. Ahoana? Faly ianao raha vehivavy hafa misy zany sika senao spesialy tsika vehivavy dia
Ny zavatra hita dia Andriamanitra zany dia tena hoe nisafidy atsika vehivavy na hampisy atsika eto ambonin'ny tany satria misy antom-pisiana daholo ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Ohatr'izany Adama nisy, ohatr'izany ny zava-piompo rehetra nisy, ary ohatr'izany koa ny vehivavy raha nisy. Nisy antom-pisiana zany Eva raha nampisina hanampy an'i Adama. Dia teto amin'ny farafarany ambany teto moa dia nahitantsika an'izay teny izay hoe aiza izy teo iry amin'ny andininy fahafiry fahasivy amby roapolo azafady fahatelo amby roapolo hoe tamin'izay dia hoy raha olombelona na hoe raha lehilahy hoe ity ahay mba mitovy amiko sandrany ty mba dia tena izy ohatrohatr'izay zany ity ahay hozy izy mba mitovy amiko fa taolana avy tamin'ny taolako ity sady nofo avy amin'ny nofoko. Atao hoe vehivavy ity satria lehilahy no nanalana azy. Hitantsika amin'izany itsika vehivavy rehetra io nalaina tamin'ny taola tehezan-dra lehilahy ho an'ny resaka fivadianana eto ny resaka tena hoe nalaina tamin'ny taola tehezan-dra lehilahy zany tsika io. Mafy eny zany taolana zany mafy zany taolana zany tsy zavatra malemilemy zany taolana. Itsika rehetra mahalala taolana zany tsy haiko sofa ve ny kikisana azy vao mety ho tapaka io na ohatrany ahoana ny martona ny anisy ty ny antsy ohatrany ahoana fa dia tena hoe mafy ny fanapahana an'izany taolana zany. Ny vovoka dia tsika rehetra miara mahita miala tsiny aminareo lehilahy fa zay ny zava-misy voambarany teny ihany koa dia volavolaina tamin'ny analan'ny vovoka poussière zany fotaka dia mora rava, mora mitolefoka, mora malemy fa ary ny vovoka rehefa asiana rà dia io filetaka be mihitsy dia azoko zay tianao anaovana anazy, anaovana sariola, anaovana sarisary kely eny mety tsara volavolainao amin'ny tananao. Fa eto ny taolana rehefa eny amin'ny tananao tompoko tsy azoko volavolaina fa toy dia iny izy mafy iny izy eny tananao ny tananao indray marary eo raha napotipotika an'iny eo fa tsy ho vita. Eto zany dia te hanambara amintsika lehilahy izay mihaino fa dia miala tsiny tsy hoe dia maninona ny hoe misy fanambaniana ve sy ny ohatr'izany fa dia mazava ny voalaza fa izahay vehivavy mafy faraka izay mafy satria nalaina tamin'ny taola tehezan-dra lehilahy ary nisy opération nataon'Andriamanitra mihitsy tao nanalana anay vehivavy mba hampisy anay vehivavy eo amin'ilay vady sahaza zany tiana resahana. Mahita sika hoe ny vehivavy zany natao spesialy ary natao nisy satria avy amin'ny vehivavy koa nisiana taranaka. Dia mahita sika fa amin'izao fotoana ny vehivavy dia toy ny hoe be fandrarana zany ny olona tsy mety ny vehivavy ohatr'izao, tsy mahazo miteny any anatin'ny fiangonana ny vehivavy, tsy mahazo ohatr'izao be da be ny zavatra ohatrany hoe andrarana ny vehivavy izay misy moa zany ny tena hoe namanginy tompo anaty ao anatin'izy hoe fampaherintsika vehivavy fa tena za te hiteny mahazo miteny tsika raha vehivavy ary malalaka hoantsika ny fitoriana amin'ny filazantsara fa nampisiana ange Eve, nampisiana ange izy hanampy andra lehilahy, nampisiana ange tsika vehivavy na hanampy ny vady, hanampy eo amin'ny fireneny, hanampy amin'ity fanjakana misy eto amin'izao tontolo izao ity, hanampy an'ireny tsika. Natao nisy isika vehivavy, natao hijoro isika vehivavy ho ampiasain'Andriamanitra. Ndao fa hiditra lalina zao sy ianao ny zavatra tena tokony ho tsara ho fantatra tsika vehivavy ho anao indrindrandrindra fa le sanganehana, le matahotra, le tsasa io za te hampirisika anao misy androany fotoana tena hamporisihako anao sy hanaintanako anao androany satria za io koa vehivavy eo miresaka eto fa fotoana mila manam-pahasahiana mitory manambara ny momba an' Jesosy isika rahavavy malalako isany. Andao hanam-pahasahiana tsy ho ampihorohoron'olona sy hampitahoron'olona ka hoe tsy azo ataony ny ohatr'izao sy ny tsy azo ataony ohatr'izao. Andao tsika hitory ny filazantsara. Misy madadidy tsika rehetra ny tantara any amin'ny baiboly ihany koa ny tantara nisy ty Maria Magdalena.
Atatitsika tamin'ny fotoana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia rehefa tonga teo ny nijery fasana dia vita ny fasana dia lamba fotsiny hita teo dia niazakazaka ry Maria Magdalena sy ny lehilahy niaraka taminy dia jereo tsara fa ohatrany ahoana ny fomba nitoriana sy niazakazany Maria Magdalena ny verenany tany amin'ny mpianatra, ny verenany tany amin'ny olombelona, ny lazany fa nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika ohatrohatro ny laza vaovao hitantsika amin'izany avy dia misy fahasahiana raha vehivavy ny lehilahy toy ny hoe mitaredretra lehilahy ohatrany hoe ay zary fa tena njoro vehivavy nefa Maria Magdalena. Azontsika amin'izay azontsika atao tsara ny mitory ny filazantsara. Andao antsika hijery ten'Andriamanitra any amin'ny atao amin'ny baiboly ihany fa any amin'ny Jaona indray tsika mandeha atao amin'ny Jaona tsy hoe efa voavoany maso fa ohatrany hoe atao lavidavitra ny micro itenenana zay vao mahita ten'Andriamanitra fa tsy dia hanana tsara ny maso mijery an'ilay izy. Jaona 2:20 dia 9:20 vakitsika sianao. Halleluja. Te hiresaka amintsika isanao ny tompo ary te hampahery-tsika vehivavy malalaka isanio. Aoka tsika isanao hoe anam-pahasahiana hanambarany momba an'i Jesosy ry havana. Amen. Ndao ifandrisika mihitsy tsika tsisy akipetrapetraka ntsony eo. Eto ary ny ten'Andriamanitra vakitsika eo amin'ny 9 Jaona 2:20 izy ny tena dia lasa Maria Magdalena ka nanambara tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho ary nanambarany koa ireo hafatra nambaran Jesosy taminy. Halleluja. Eo ary tsika efa satria moa zany Maria Magdalena rehefa le niazakazaka tany amin'ny fasana dia nifanena tamin'ny tompo. Eo zany le mahafinaritra hoe mandeha miazakazaka manatona ny tany toy ny hoe fasana ve ina moa ny zavatra ho hitany am-pasana fa nahita zavatra mahafinaritra izy nahita vaovao mahafaly dia nahita tombontsoa lehibe ny fandehanany tany. Zay zany herim-pona vehivavy aiza amin'izany lehilahy vehivavy no miazakazaka eny am-pasana rehefa avy eo nafanena tamin'i Jesosy. Zay zany rehefa miazakazaka amin'ny toerana mety eritreretinao ianao fa any ianao nifanena amin'i Jesosy fakahita amin'i Jesosy amin'izay dia ina ny zavatra nisy nahita an'i Jesosy izy dia faly izy ary sy zavatra nytenenin'ny tompo taminy satria lazao amin'izy ireo fa velona fa mbola tsy avy hatrany dia niona tamin'izy ireo zany Jesosy fa satria mbola tsy niakatra tany amin'Andriamanitra izy dia hafatra aloha nampitondrainy dia ohatr'izany misy ry havana. Eto zany tsika dia miara-mahita fa toy ny hoe nitory filazantsara momba an'i Jesosy sahady dia ny vao manomboka vehivavy eto ny resaka tsisy resaka lehilahy eto aiza ho aiza nareo lehilahy amin'izany. Vehivavy eto ny resaka vehivavy no fanena amin'i Jesosy voalohany ary nampitondrana hafatra nandeha ny laza fa velona ny tompo. Eto vehivavy izaho miteny ilaza amintsika tsirairay avy zay mbola tsy nandrehany zany filazantsara zany fa velona ny tompontsika ary mandraka tiany androany izy mampaniraka eto aminao milaza ny filazantsara ary hiteny aminao fa tsy ho elako izy dia hiverina eny amin'ny raho an-lanitra. Ao izy mikarakara toerana omanina ho antsika rehetra fa tsy ho ela izy dia hiverina eny amin'ny raho an-lanitra haka ny olona eto ambonin'ny tany. Vaovao mahafaly zany izay ambarako anao zay. Ny rana toy ny Maria Magdalena kosa velona ny tompontsika velona Jesosy tsy ao am-pasana intsony. Vehivavy no mitory ny filazantsara voalohany fa tsy lehilahy. Aoka tsisy anao tsinontsinonanay vehivavy nareo na nilikilika anay hoe tsy mety amin'ny vehivavy nohatr'izao any nareo sy tsy mety nareo any fa zay hitory ny filazantsara. Izay manahantom-pisina eto hanampy izy voatery ny manambady ihany koa hoe manampy vavady-panampy eo amin'ny fanompona eo na hoe vadina pastera ihany no manao asa fampona tsia. Za eto tsy manambady pastera tsy misy vady pastera fa afaka mitory vehivavy na iza rehefa manaiky fotsiny ianao ho iraka ny tompo dia vonona koa ny tompo hampaniraka anao hampanao asanao. Tsika ihany koa dia miara-mahafantatra resaka vehivavy ihany any resantsika. Miara-mahafantatra ihany koa sika fa i Sara vadin'i Abrahama
ekena fa tsy nandeha nitoro filazantsara indray Sara vadin'i Abrahama fa tamin'ny fotoana ny anjelin'Andriamanitra nisy telo lahy tonga tao amin'izy mivady dia ny zavatra nitadavin'ny anjely tamin'izay fotoana izay dia hoe aiza Sara vadinao. Ohatrany hoe nisy fitadiavana ny ravehivavy tao amin'ilay fotoana. Tadiavina misy zany ravehivavy eto ho any resaka ny tadiavina izy ry i Sara vadin'i Abrahama. Ilazana vaovao mafaly, ilazana zava-baovao kory zareo tamin'ny fotoana io ny amin'ny zavatra ho ataon'ny tompo amin'izy ireo satria efa fotoana lava taona maro ny tsy niterahany izy mivady. Jerentsika amin'izany raha ijerenao izay teny izay dia hitanao any amin'ny Genesisy 19:7 anamarinanao an'izay teny izay. Anisan'izany mba ny ilain'ny tompo ihany koa ho vehivavy teo hoe efa ilazana sady satria ho atao ho renin'ny firenena ihany koa Sara tamin'ny fotoana hoe hasiana zaza ao an-kibony tadiavina ny vehivavy. Ao tsara tsika vehivavy, ao ka hahery tsika vehivavy, tsy hanaiky amin'ny fanilikilian'olona, tsy mahazo miteny, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, mahazo manao ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra itsika vehivavy. Mahafantatra ihany koa tsika fa i Estera dia anisany vehivavy natao fitaovana namonjy firenena, namonjy olona maro i Estera. Hoanao izay mpamaky baiboly dia mahafantatra an'izany tantara an'izany Estera zany, vehivavy mahery fo zany, vehivavy manam-pasahiana zany Estera zany, ary nanaiky nijoro sa maty sa velona eo anatrehan'ny mpanjaka. Vehivavy eto ny resaka. Za eto ahita vehivavy mitovy amin'ny Estera daholo, matanjaka sa mijoro sa maty, tsy matahotra anao toram-bato. Izy ianao mba mitsangana, izy ianao tsisy an'iza zany fa io mijoro io vehivavy io. Ahita vehivavy maro toy ny vehivavy nampiasain'Andriamanitra tato anatin'ny baiboly eny, Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia izaho ianao zany, sy mankatoy zany. Amen. Ny vehivavy dia mila manam-pasahiana, miteny manefa ny adidy atao amin'ny asan'Andriamanitra, manao ny adidy masina eto amin'ny fanjakana misy eto amin'ity tany misy antsika ity, fa tsy mandalo fotsiny, tsy hoe natao fanaka malemo ny fiteny azy, atao mpitaiza zaza, atao mpiatsena, atao mpikarakara andramosetsy izay ihany aoka tsika tsy honona amin'izay raha vehivavy eo, aoka ianao tsy honona amin'izany. Azontsika atao daholo zany, sady efa zany izy hoe voalaza teny amboloany mafy be tsika io atsika atao daholo zany rehetrarehetra zany. Asahanina daholo ny ary ny aty, tsy sahanitsika takatra tsika tsy vita tsika io. Hoy ianao za mety tsy mahavita fa omeko anao ny faherezana, fa tsy hoe ny mahereza, omeko anao ny herin'ny faherezana androany, mahereza ianao, mijoroa ianao, mitsangana ianao, fa ilaitsika zany amin'izao vanandro izao. Za io vehivavy io miteny io averiko foana, za tsy matahotra anao toram-bato ka, za tsy hiontsana mihitsy, za hijoro ho an'i Kristy, sa maty ho an'i Kristy. Matoa manam-pasahiana miteny anao dia fatako izy le maniraka eto, fatako le mampiasa anahy ary lehibe ny atao anatiko noho ny amin'ny heriny amin'izao tontolo izao. Dia izay mampitsangana. Mahita koa tsika vehivavy, ndao tsika hijery baiboly hatrany ny vehivavy dia betabeny ny fomba ilan'Andriamanitra anazy, ary ny vehivavy mora kely amin'ny Jesosy ny miresaka aminy, tsy manapita lesona aminy zany, tsy midika hoe tsy manapita lesona amin'ny lehilahy zany Jesosy, fa mora kely, tsotra kely ary mora mandray zavatra ny vehivavy. Raha matadiditsika ny tantaran'ny raha vehivavy iray izay nifanena tamin'i Jesosy teo am-patsakana, mahalala an'izay daholo koa izay mpandinika tenin'Andriamanitra. Vehivavy iray izay mifanena teo amin'i Jesosy teo am-patsakana, izay tsy lasa danja tamin'izany koa ny iraka nampanaovina azy, satria rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia tsy vitany hoe teo fotsiny dia niresaka teo, fa nandeha koa izy dia nitory momba an'i Jesosy. Ndao ary jerevantsika izay tenin'Andriamanitra izay
zay rehefa-tsika sinoa zay ten'Andriamanitra zay any amin'ny jaona ihany a fa ary amin'ny toko fahaefatra ary indray isika mandeha jaona toko fahaefatra dia ry amin'ny andininy 7:20 vaika isika zay rehefa-tsika zay teny zay a aoka zafata indrindra aoka sika vehivavy ahery aoka sika vehivavy hitsangany ary aoka sika vehivavy anaika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana fa tena ilain'Andriamanitra tsika sinao ary aoka mba anisany mahafaly an'ny tompony fisinao eto ambonin'ny tany mba hamonjena fanahafa vehivavy hafa olona hafa hoentina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary rehefa itsika zay no ampiasaina dia tena faly ny tompo satria misy vokatra be be voavory ao anatin'ilay izy raha ny tantaran'ity vehivavy hitantsika teo am-patsakana ity dia hitantsika paozin'olona rehefa le ohatra ny any ambanivohitra reny dia tonga ny lehilahy eny am-patsakana eny dia misy olona mitondra vehivavy kely mitondra siny moa fatsakana fakana rano reny dia miloloha siny reny dia eo am-patsakana izy misy lehilahy mikotikôty reny mba tonga manatiny ao dia mody mampiresaka ny vehivavy iny eo dia ikoty ny vehivavy iny ny ataony dia mody mampiresaka dia afaka mba mindry rano ve za ohatr'izany dia toy ny makasary amin'izany tsika ny Jesosy nanatona ny tira vehivavy ity nanatona ny vehivavy teo am-patsakana dia ohatrany hoe mba lehilahy mikoty vehivavy reny zany Jesosy akazay tokoa moa zany ny marina satria dia nikotikôty azy teo tokoa dia babon'i Jesosy izy rehefa avy eo alleloia za no mahafinaritra amin'io Jesosy io andao nefa isika izay ten'Andriamanitra zay jaona toko fahaefatra amin'ny andininy 7:20 teo izay niteny ato amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga dia hitinganintsika fa afaka vakinao ny anao ambony rehetra eo dia nandao ny siny ny raha vehivavy ka lasa nakany an-tanàna hilaza amin'ny olona hoe andao ianareo izaho lehilahy anankiray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angaha no ilay Mesia fa telopolo farany dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nakeo amin'ny Jesosy amen jerenge mahafinaritra be mihitsiny rehefa zavatra fitopitinika kely ao ambony ao rehefa vakinao dia fantatrao ny tianyteny ambara zany rehefa nanatona an'le vehivavy teo Jesosy dia resadresaka teo dia nitsatotsatoany Jesosy teo dia mody nangataka rano Jesosy mba te hisotro rano azy ny sisa dia rehefa napiriapiresahany teo dia tonga hatrany amin'ilay hoe ny vadiny zay efa niaraka taminy fantatra ny Jesosy ny isany niaraka taminy fa nisy 5 lahy be zao niaraka taminy ary miaraka aminy ao tamin'ny fotoana andresany izy ireo zany dia hita fa tsy vadiny ihany koa zany hoe tsy nandainga raha vehivavy fa tsy manambady izy fa nefa nisy olona niaraka taminy ary efa 5 be zao dia fantatra ny Jesosy daholo zany teo izy zany tonga saina hoay eo atao fantatra ty lehilahy ty ny momba anahy eny tokoa efa niaraka tamin'ny olona efa 5 zay jangajanga zany dikan'izany satria tsy vadiny ko niarahany daholo dia na nyle tao an-trano niaraka tamin'ny fotoana dia tsy vadiny toy ny hoe nivakiana fotsiny zany ny fiainany fantatra Jesosy ny momba azy rehetra raha nandainga izy zany dia tratra fa ny tsara taminazy dia nafinaritra taminazy dia nilaza ny marina izy hoe tsy manambady fa nisy niaraka tamin'izany dia ny zavatra nafinaritra nohony amin'ny hoe babon'i Jesosy amin'izay izy nohony amin'ny filazany marina ny filazany Jesosy ny marina momba azy moa izy koa nilazany marina dia taitra izy dia hoe ity ve zany ny Mesia teo dia zay zany le tombontsoan'le mifanena amin'i Jesosy eto koa zany dia metraka fanontanianao ho anao izay mihaino ahy hoe ianao ve tena efa nifanena tamin'i Jesosy marina satria rehefa ny olona iray mifanena amin'i Jesosy dia olona tsy mba tafandromary intsony fa te hanambara momba an'iny Jesosy mifanena tamin'iny te hilaza ny momba an'i Jesosy avy hatrany izy ohatranahy izay miteny aminao eto voninahitra ho an'i Jesosy za sako ny miteny aminao fa efa mifanena tamin'i Jesosy matoa za samy joro eto aminao eto tsy izaho zao no afaka hitoro ohatran'izao tany amin'ny fiainako tany aloha fa matoa mijoro eto nifanena taminy azy nanambara nisy zavatra niraisiko tany aminy dia izy io ambarako aminao io fasahiana entiko aminao io
raha vehivavy rehefa nifanena tamin'i Jesosy dia inona ny zavatra nataony? Lasa tsy naharay lamba toy ny filazana hoe tsy maharay lamba na velany teo ny sininy, olona haka rano ny diany na petrany teo ny rano ny atondiany, tsy ny raharahiany intsony fa lasa izy nazakazaka tany an-tanàna. Rehefa itsika mifanena amin'i Jesosy raha vehivavy isany dia tokony misy porofo zany zay, ary tsy matadidy zavatra eny an-tananao ianao, tsy maharay lamba ianao, lasa ianao mitory ny filazantsara, lasa ianao manambara amin'i Jesosy fa na inona sakana na inona fanakanakanan'olona amin'ny fiarahamonina sy amin'izay manodidina anao dia tsy mahasakana anao zany, fa lasa ianao manambara andao izary reo olona, andao an'olo tena ho an' Jesosy, andao hibebaka reo olona fa kay misy marina le Mesia, misy marina le Jesosy. Za eto zao sady miteny an'izany aminao, andao hibebaka, ajanono any, avelao any zavatra tsy mampanjary amin'ny fiainana rehetra io, fa andao miditra ato amin'i Jesosy amin'izay. Ato amin'i Jesosy mahafinaritra be, ato amin'i Jesosy tena wow, mahafinaritra be ato amin'i Jesosy. Andao hizaha azy, andao zahao tena midira dia raiso tanana mihitsiny, accepté amin'ny fiainanao Jesosy, raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia miditra tokoa izy eo amin'ny fiainanao, dia hitanao zany hoe fandraisany an-tanana, fandraisany andraikitra mombanao ray manontolo zany. Hitantsika ny olona rehetra rehefa nanambarany ity vehivavy ity, ozy izy andao izy hizaha, andao ianareo rehetra hizaha, andao izany io lehilahy fa tena lehilahy mahavariana, fantany hatramin'ny tantaram-piainako. Isika sy ianao miresaka eto io ianao resahako dia izaho miteny io fantany Jesosy tsara ny mombaky, ny mombanao, tsisy miafina amin'i Jesosy ny fiainantsika ry havako malala isany. Tsisy takona zay tsy ho hitany ary tsisy miafina zay tsisy eo anaty Andriamanitra ka na hiafina ohatran'inona zany fiainanao, ozy ianao zany re dia tsisy malala zany, fantany daholo aza manana be mandio teny eo ianao fa fantany Jesosy tsara. Io zao raha vehivavy nga izy nalalin'inona ke ty olona saika nandenganana ty satria hitantsika le mba mikotikôty reny dia rehefa le mikoty moa tsy le lehilahy re dia ianao nga fa niteraka, ianao nga fa nanambady, za mbola tsy nanambady zany, za mbola tsy niteraka zany, nefa izy amin'io fa niteraka ray, nefa izy amin'io fa nisy olona niaraka taminy. Fa teto tsy nanao lainga, tsy niteny lainga raha vehivavy fa nilaza ny marina, fa nefa nisy olona niaraka taminy fa ny marina dia hoe tsy vadina. Ny tiana resahana dia zao, rehefa ny fanena amin'i Jesosy marina ny olona ray dia tokony misy ankony zany zay, tokony misy valiny zany zay, tokony misy asa zany zay, fa tsy hoe dia nandray an'i Jesosy dia niova fo dia lasa olom-baovao hoe misy asa vitainao ao anatin'ny fandraisanao an'i Jesosy. Ty raha vehivavy ty teony eo lasa nitory, andao izy avy, ianareo rehetra eto amin'ny tanàna, andao izaha, andao anatona an'i Jesosy, andao an'olo-tena ho an'i Jesosy, andao hiala amin'ny faratsiana, andao hiala amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, fitsangajangana iny ataon'ity vehivavy ty, andao hiala amin'izany. Inona tsony ilana fafinaretana vetivety, izany izy eo vetivety zany, eo ihany ianao mahazo ambiance, fa rehefa avy eo ianao manenina tongotra matanana, manenina tsy hitanao ahoana fomba atao hibebaka, fa tanana tsy afaka, mandao atsaharo zany, hialao avokoa zany fa tsy mahasoa antsika zany. Andao atoloro an'i Jesosy ny fiainana raha vehivavy, hialao zany. Sika vehivavy eto ny resahana, vehivavy ty le niresaka tamin'i Jesosy ty mpianatra ragaga be rehefa nahitana azy teo ohatra hoe ahoana koa Jesosy miresaka amin'ity eto. Tsy hita raha lehilahy teto fa vehivavy eto ny resahana, ary ny vehivavy foana eto ny lazany hatreny ambony vehivavy foana no mandeha manambara momba an'i Jesosy, mitory ny filazantsara ny dikan'izany. Tsika sy ianao natao misy isika vehivavy hitory hanambara momba an'i Jesosy, lazao amin'ny olona amin'ny fisian'i Jesosy. Azaka efa-penina, misy olona menatra ny tenin'ny anaran'i Jesosy, misy olona menatra milanja baiboly, misy olona menatra milaza hoe zany Jesosy zany, fa maninona ianao menatra? Tsy ho menatra zay rehetra mino azy ozy ny teny any amin'ny Romanina any, tsy ho menatra. Tsisy tokony ho henatra ho antsika ny mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ny manana an'i Jesosy, ny mitory ny momba azy, ny manambara ny fisiany. Lasa famonjenao ny hafa aza le izy, jereo tsara fa niazakazaka ange ny olona hitantsika amin'ny 7:30 dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nakeny amin'i Jesosy. Zay zany le olona nanambarantsika ny momba an'i Jesosy iny lasa mitady an'i Jesosy amin'izay, makao amin'i Jesosy zany dikany, manolo tena ho an'i Jesosy izy.
miala amin'izay nisy azy teo aloha misy karazana fifondrana zany déplacement hozy ny français zay ny teny vahiny manao reo zay amin'ny teny vahiny. Hitantsika misy fifondrana miala teto amin'ilay tanàna makao amin'i Jesosy. Miala amin'ny toerana nisy ianao teo aloha makao amin'i Jesosy. Miala amin'ny Ezipta nisy ianao teo aloha makao amin'i Jesosy. Jereo tsara fa tonga dia nahomby raha vehivavy fa tonga dia fanahy maro ny rona nakany amin'i Jesosy. Zany ny herin'ny fanahy masina, zany ny herin'ny ny vokatra omena andraha vehivavy. Rehefa itsika asianao iresahan'i Jesosy tsotra kely fotsiny dia mahery vaika ilay asa ary tonga dia misy zavatra miampita any amin'ny olona. Dia jereo amin'izao fa lasa ny rona ny olona. Mba hahita amin'izany anie Jesosy amiko sy aminao raha vehivavy androany ity izay mihaino an'ity fifampizarana ity. Ahita vokatra amiko sy aminao anie Jesosy. Hisy fanahy maro irongana aminao zany hiara ifarimbana moa zany hiara irona tsy haiko sony manazava azy miara mirona zany miara mifanentana dia miara mandeha manatona an'i Jesosy. Mirongatra zany miala ao tanàna miara mivoaka tao daholo zay ngamba no tiako hazavaina kelikely. Ohatrany hoe amin'ny toerana iray dia mindao daholo dia miara mandeha mifindra ao amin'ny toerana tsara misy an'i Jesosy. Ny tompo mila antsika vehivavy mijoro ankehitriny. Mila antsika vehivavy mitsangana ankehitriny ary vehivavy tsy manaiky lembenana, tsy manaiky voahozongozona, tsy manaiky amin'ny zavatra tsy misy ilana azy ireny fa mijoro. Ary tena atao ohatrany hoe tomba andahy mihitsy zany ny takiana amintsika vehivavy, zany ny ilaina amintsika vehivavy zany, mahery ary manana hery ny faherezana. Mahita sika amin'ny fiarahamonina fa rehefa mifonjoro ny lehilahy sy ny vehivavy dia jereo ny vehivavy ny lehilahy dia izao moa zany dia eo raha lehilahy dia zany dia mahasosorena mihitsy mijery azy eo mitanondrika be fa ny vehivavy tonga dia mijoro mitsangana manao an'ity mihazakazaka toro saina toro hevitra rehetra avy any amin'ny raha vehivavy daholo mivoaka. Hitantsika amin'izany ny vehivavy ao izy io tsy ampiarina amin'ny tokantrano ihany, amin'ny fiarahamonina, amin'ny ankohonana, amin'izay rehetra tokony abijoro fa vehivavy mahery ianao. Eto tsy hiady an'ilay hoe vehivavy mila manana ny zony tokony tovy zony lahy sy ny vavy tsisy hidirana. Eto amin'ity zava-panahy ity nitondrako anao. Tsy zozo takiana any tsy atsika zany. Eto dia ny zavatra ho ampiasain'ny tompo anao mila fantarinao ny antom-pisianao sy ny fotoana andalovanao eto ambon'ity tany ity raha vehivavy. Ianao izay mitsangana androany, ianao izay manam-pofinaina androany, vehivavy. Aoka ho tomba andahy, aoka hanana ny hery ny faherezana, aoka hitsangana, ho mpiara-miasa amin'i Kristy, ho miara-mila ihany koa. Ianareo lehilahy moa zany dia efa zay zany, anjaranareo no miady sy mijoro fa lehilahy nareo natao lehilahy. Efa niresana teny aloha fa ianareo moa zany mora malemy zay nareo na tianareo na sy tianareo dia zay ny marina. Fa eto ny vehivavy eto nalaina tamin'ny taolana mafy zay vehivavy ary tsy vohozongozona. Andao tsika sady any amin'ny farany teny faranaovaka isika ihany koa izy ity ato amin'ny tantara voalohany aizany baibolisika aza taitaitra ianao mahery ianao androany taova mainina fotsiny aza manaiky mihitsiny tsy maintsy mahery ianao raha ianao le taolana moa zany fa raha ianao koa vovoka tsy haiko tsony fa tokony ho taolana daholo zay maheno eto androany satria vehivavy mitovy amiko. Tantara voalohany toko 7:20 dia ery amin'ny 7:11 novaka isika sy ianao. Ila mahery sika vehivavy tsy manaiky lembenana, tsy manaiky mitomatomany fahatany amin'ny zavatra tsy manjary, mitraka foana, tsy miondrikondrika foana
mijoro fa vehivavyn'Andriamanitra ary vehivavy azahoan'Andriamanitra tombony fisiny eto ambonin'ny tany vehivavy mandresy vehivavy tsy resy vehivavy tena hafa misy ianao ary tompo de tena faly ny fisisika sy ianao zay moa zany ny atom-pisisika sy ianao sady natao hiteraka amenon'ny tany natao hitory ny filazantsara araka ireo vavolaza rehetra teny ambonireo de tena vehivavy misy antom-pisina ary tena ilaina marina de teny farany hoentiko ampaherezana antsika tsirairay avy raha vehivavy isany eo izay namako rehetra izay raha vaviko atao amin'ny tompo rehetra eny fa na mbola tsy nandray Jesosy ianao fa tena ataoko hoe raha vaviko atao amin'ny tompo ianao satria hiditra ao amin'ny tompo manko ianao io amen dia ampahery ianao androany ato amin'ny tantara toko tantara voalohany toko 7 de ry amin'ny andininy 7 de ozy ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy mahereza ianao ary aoka isika hahery miady ho an'ny firenetsika sy ireo tanànan'Andriamantsika ary aoka ny tompo no hanao izay heverany ho tsara amen andao hovaky isika kely io ten'Andriamanitra io any amin'ny baiboly protestanta fa baiboly DM le mivakiko taminao teo de am'izay toy ny tena mazava kokoa ve zany satria misy karazana herindraha zay zany takina amintsika sy ianao zay misy manko ny takina amintsika sy ianao io raha-tiratsika vetivety za maimaika ianao sady tsisy maimaika misy koa eo andeha ho aiza nefa ety anysika ato amin'ny baiboly protestante ary vakisika de ozy ato hoe ely amin'ny 7 mahereza ary aoka hitombandahy isika ho an'ny firenetsika sy ireo tanànan'Andriamantsika amen ary aoka Jehova hanao izay sitrapony amen haleluya mahereza ary aoka hitombandahy hitombandahy zany ny lehilahy moa zany de efa lazaina hoe mafy izy ireny raha jerena aloha zany de mafy tokoa ny lehilahy ary zay ny marina fa na de nresana raha teny am-piandohana hoe nalaina tamin'ny volavolaina tamin'ny anaran'ny vovoka raha lehilahy fa manana ny hery hafa kely koa ny fizomen'Andriamanitra azy ka matotsika zany natao fanoharana tamin'izy ireo ilaiko sy ilainao zany zay herina tomban-dahy zany tsy voahozongozona amina teny zany tsy voahozongozona amin'ny zavatra tsy haiko ohatrany ahoana ny ilazako azy tomban-dahy mahereza fotsiny zao na inona lovanao mity fiainana ity zao fiainana mesarotra manahirana misy miaina ambonin'ny tany fa plus io mesarotra fa plus ianao miamahery plus ianao miamatanjaka plus ianao mijoro ho an'ny Kristy de mitombo ny hery eny am-pandehanana vehivavy andao ho tomban-dahy tsy ianao le vehivavy ny tomatomany de za hoe satria eo ianao sy ny malemeleminao fanakamalemy ahoana iza ny manakio malemilemy amin'izany fanaka malemy zany tsy izany intsony tsika vehivavy ankehitriny fa vehivavy ijoro ho ampiasain'Andriamanitra jerentsika fa mbola juste ireo ihany no voateniko taminao fa betsaka vehivavy nampiasain'Andriamanitra atao anaty baiboly azonao vakiana baiboly fa disponible ao andrehetra amin'ny baiboly ho an'izay manana azy vakio fantatrao zany fa eto ireo ihany ny azon'ny tompo menantsika sy ianao mba entina ampaherezana ho antsika vehivavy rehetra raha namboatra vehivavy izy tamin'ny analan'ny Adama tany amin'ny voalohany nalaina tamin'ny taolatezana vehivavy mafy zany tsika sy ianao fa tsy malemilemy fa satria tsy nalaina tamin'ny vovoka ary tsy nivolavolaina tamin'ny vovoka fa tamin'ny analan'ny taolatehezan-draha lehilahy avy eo ny vehivavy no nitory ny filazantsara voalohany niazakazaka ny laza tany amin'ny mpianatra rehefa fanena tamin'i Jesosy teny am-pasana fasana ny azakazana andeha manga ny fatin'ny tompo nefa Jesosy velona ny hitany ary nampitondra hafatra anazy lasa izy niazakazaka ny laza tamin'ny olombelona mpianatra ilazana fa velona ny tompo zany ilana ny vehivavy zany ry havana ny vehivavy ny ilaina Abrahama izy ty Sara vadiny Abrahama ho asiana taranaka tao an-kibony ilaina isika vehivavy mahita koa tsika ny vehivavy izay voalaza rehetra teo Estera nampiasaina ny tany firenena ny ato ho an'ny firenena
ny vehivavy zay ninona de tena nakarano tena ampatsakana ny fanena tamin'i Jesosy afaka namonjy olona marina natona an Jesosy aiza amin'izany ianao andao tsika anao ohatra ny hitatsika tantarany Marta sy Maria i Marta moa zany de vehivavy toy ny mba mafana fo ihany koa satria de niasa be rehefa nandroso tao an-tranony izy miravavy ny tompo de niasa be izy nanao antisitiserie anao zay avoky an Jesosy no nataony de niasa mafy fa za tsy anome fampailezana momba an'izay aminao fa i Maria eto nandraisantsika sanao lesona vehivavy ihany ho resantsika io Maria koa de anisany teo atongotry ny tompony azy ny mba nataony ao koa fantatra hoe ny zavatra tokony ataontsika vehivavy amin'izao eo atongotry ny tompo ny tanisany zavatra rehetra makahery misarge ohatra ny telefona sargena eo amin'ny courant eo mipetraka eo aloha sargena zay mahazo sarge amin'izay vao afaka ampiasainao ny telefona apetrao eo aloha permanent eo amin'ny fisargena anazy eo permanent eo amin'ny Jesosy ao daholo mandohalika miresaka mivavaka manovo hery ao amin'ny Jesosy aloha ndanina amin'izay miasa raha vehivavy rehefa avy eo ndana mitory ny filazantsara fantaro ny antom-pisisika vehivavy fa tsy miononona foana eto tsy hoe fanakamalemy fotsiny eto ambony tany tsy natao hikarakara tokantrano fa izay ianao fa hikarakara ny fanjakan'Andriamanitra hamonjy fanahafa hoentinao ny fanjakan'Andriamanitra zay ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao raha vehivavy isany ko anao raha lehilahy ny vehivavy aza sakasakanana tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao ny zavatra rehetra ny vehivavy aza tapenam-bava ny vehivavy aza sakasakanana tsy mahazo miasa sy manao antisity avelao hanao avelao hitory ny filazantsara anjaranareo ny amin'ny asan'ny nofo any fa ato amin'ny ara-panahiny hitondranantsika ny lehilahy maniraka ary zaranao ara ho an'izay manambatsaka aza rehetra manampy anao ny vadinao hiasa ho an'ny tompony fisinay vehivavy eto ary rehefa fantatra hoe marina na afaka nay tsy ho andevo amin'ny tsy mahazo manao antisitiso ny vehivavy zao sanandro lava zao fanakamalemy tsy mahazo mihesika ina mo vitanao amin'izany zany ve hainao hoe hainay vehivavy ny zavatra rehetra noho ny amin'ilay Kristy mifanena aminay mampiasa anay manome hery anay hainay ny zavatra rehetra aoka zay vehivavy tsy ho sakasakanana intsony manomboka izao raha lehilahy isany ho an'izay manambady rehetra tsy ianao le anisany le hoe ao an-trano ao izy lasa nanao nitory filazantsara any izy zay ny teneninao manolana rehefa misy nitady ny vadinao lasa nitory filazantsara nanao cellule any tokantranon'olo izy nanao an'izao izy ao izy mandohalika eo any ankonana ao izy mifady haniny zany fa tsy hoe zay momba anao sy ny momba ny zanakao ihany no eritreretiny raha vehivavy ianao koa raha vehivavy za manaiky lembenana ntsony za tena manoro saina mihitsy tsy manaiky lembenana ntsony fatary ny antom-pisinao fatary ny antom-pisitsika eto ambony tany jereo tsara fa mbola vitsikely no voalaza teo reo reo le mifanena amin'ny Jesosy reo de ohatra ny hoana ny vokatra hita an' Jesosy tamin'ny analan'izy ireo ary sika senao amin'izao fotoana zao aiza ny vokatra raisin'i Jesosy amiko sy aminao mba misy fanavy na mba ray fotsiny azy azon'i Jesosy tamin'ny analanao za aloha sako mireare ary fantatro izany zavatra izany ary fantan'i Jesosy ary efa fantatro ina ny valim-pity miandry ary io ny tsy amelako ary tsy alako tsony ato amin'i Jesosy satria fantatro fa misy zavatra miandry any an-danitra ka ianao tsy fantatro fa za eto manentana anao satria fantako afaka tafiditra amin'izany koa ianao afaka miara-mientana tsika sy ianao mifanentana andao hitory izany zao ny tenenako ety amboloany hoe partage io ty fizarany ity fa misy vehivavy maro mila mahainao n'ity mila mitory ny filazantsara zao sy ianao manambara ny fisian'i Jesosy fa velona ny tompontsika mampiasa ny olombelona rehetra fa indrindra ny vehivavy manana ny hery ny faherezana ny vehivavy manana ny tanjaka hafa kely ny vehivavy ary natao ho tomban-dahy ny vehivavy tsy azo ambanibanina ny vehivavy tsy azo sinitsiniavina ny vehivavy aoka aoka ho tomban-dahy marina antsika ary rehefa omenanao ny herin'ny faherezana eto aoka hijoro ho an'i Kristy ho an'ny firenena zay misy antsika tsirairay avy any amin'izay misy antsika aiza sika eo amin'izao fotoana mihain'izao dia izay any amin'ny firenena tondran'ny tomponao mandehana mitory ny filazantsara ndao ho tomban-dahy
efa nomenantsika ny hery sy ny fahefana hamitatsika ny iraka ny tompo eto amin'ity tany ity samia manatanteraka samia mandray andraikitra sy amin'ny akonana ihany ny andraikitra raisinao fa amin'ny akonany lanitra mila mandray andraikitra tsika rehetra miara-mientana tsika vehivavy taova amena ry ravavisany matoky afa andray lesona ianao anatin'izany zay mba raisinao tao anatin'izay afatra teo zay dia mba raiso hoe dia akatoavy dia mba tanterao hitanao ny vokany vehivavy eo mety hoe lava kely ny fotoanantsika androany za ny omana hoe mba fohifohy le izy fa zay zany ny tiany tompo ampitaina amintsika rehetra dia mahazo tombo zany sika tsy monimonina hoe ianao raha mandany fotoana amin'ny zava-poana adiny firy eo tia nefa tena fampahirezanao anao tsy haiko adiny ray latsaka zany izy hoe spécial ho antsika ka zay izy hoe spécial tsy zavatra vetivety zany spécial zany fa zavatra tena miaina tsara ianao anatin'ilay izy misitraka zavatra maromaro ao anatin'ilay spécial marina mivokisa ry ravavy mivokisa ny tenin'ny fampahirezana ny teny tokony ho raisinao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra mivokisa hoano akatoavy zany ny antom-pesiko sy ny antom-pesinao eto ambonin'ny tany amen ivavaka ho anao ao ary raiso amin'ny amena zay tony bavaka tonga eo halleluja 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 toy ny ananka fifatoana kely halleluja ray masina tsara indrindra misaotra anao makasitraka feno anao ny amin'ny teny nampitondranao sy nampatsivanao anay vehivavy rehetra indray amin'izao fotoana izao misaotra indrindra fa nahazo tombony indray izahay izay miaino izay vehivavy rehetra androany nentinao izay teny izay ao ampaherezana sy ao ampatsihivana anay vehivavy mba tsy handalo fotsiny eto ambony tany ny fiainanay misaotra dada malala nizaniza olona nanana sofina fa tsy marenina androany ka nandrezany afa-tsy zany tompony andraikitra n'izay nampandrenesana azy izy aoka amin'ny fanahy masina zay ny nampiteny vavako teto no hiasany ampony zay nomenao fotoana ny hainy teto mba izy vokana mba ho mpiaino mpakato marina ny tsirairay avy ary hisy vokany eo aminao tokoa zay teny rehetra teo zay vokany ho aminay tsirairay avy tokoa ary vokatra ho anao ihany koa satria mpakato ny teny izahay Jesosy malalo fantatra fa ny vehivavy toy ny mandalo karazan-javatra maro be eto amin'ity tany fandalovany ity zay tena hoe ady mafy mandalo amin'ny vehivavy ao no mijaly amin'ny tokantrano ao no mijaly amin'ny fiarahamonina ao no mijaly amin'ny firenena misy azy ao no mijaly amin'ny fiangonana ao no mijaly amin'ny toerana plasy misy azy rehetra any fa eto an Jesosy ampanetretena ny totroko ambavaka io vehivavy namako rehetrarehetra miaino ahy io na aiza ary niiza izy Andriamanitra na lehilahy tsy maninona fa na iza mandray amin'izao fotoana izao tompo ao ozy ny teninao mifampivavaha anareo zany mitondrako ambavaka noho ny amin'ny teninao hivavaka ao ny vehivavy sy olona miaino ahy amin'izao fotoana izao na inona sakana tompo na inona tsy fafany manam-pasahinana mandroso ato amin'ny sitraponao dia satria fa nomenao anay ny hery sy ny fahefana anoheranay ny asan'ny devoly rehetra ary indrindrandrindra fotsiny teninao toero izy dia andositra anareo manohatra amin'ny anaran'i Jesosy izay tsisy ho ambinina ny asan'ny sakasakana sy ny tahotra rehetra sy ny fanahina rehetra ho amin'ny vehivavy izay tokony hatory ny filazantsara ravana ny blokazy ravana ny fanantahotra rehetrarehetra mamatotra ny fisainan'ny vehivavy mampatahotra sy fasahina ny teny amin'ny ovava io ravako amin'ny anaran'i Jesosy potehana ny asan'ny devoly manidy vava rehetrarehetra ravana ny fatorana ao amin'ny ovava io amin'ny saina io amin'ny fo io tsy mahefany zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy tsisy ho ambinina avokoa ireo fanahy mamitaka rehetra ireo aoka ny vehivavy manomboka izao ho tomban-dà hirehatra ho Jesosy hitsangana ho an Jesosy hitory ny filazantsara rehefa tonga ianao tonga ny mifampakarana rehefa ny vehivavy dimy endry ny dimy adala ny dimy endry teo amin'ny fahavononana aoka ny olona rehetra zay mandrendro any toy ny hoe dimy endry androany ka nakatona mandray mireserve tsara ao anaty ao ary tena hoe mandrehatra eny amin'ny manodidina eny tena hoe anatina fahavononana eto amin'ity tany fandalovana ity eto izay no ampatsivina ny teny eto izay no mivonimbonina iandry an'ilay mpapakatra satria rehefa ho avy ianao mivoamba hitsena azy ho avy ianao tsy ho ela aoka izahay hisangana hijoro
ny vehivavy rehetra Jesosy amin'izao fanandro izao tsy sony matoritory amin'izao fotoana izao, tsy sony kamokamo amin'izao fotoana izao, tsy sony ka malaindaina manana karazana excuse maro be tsy ahafahana manompo. Aoka izany hitsahatra Andriamanitra, aoka izany tsy hisy intsony ho anay tsirairay avy fa hijoro izay ho anao, hitsangana fa vehivavy mahery ho tomba anday avokoa ny tsirairay avy. Hirehatra ho an'i Jesosy, hirehatra ho an'i Jesosy. Velona noho ny aminao izay, fa tsy velona noho ny amin'ny zavatra maro izay fantarina efa hoe tiany antom-pisiko, fa antom-pisiana eto dia ianao Jesosy, ianao no antony izao fiainana izao. Aoka fantatra vehivavy izany, aoka tsisy olona ka nidinidiny vehivavy tsy mahazo miteny, tsy mahazo mitsangana ambony pilipitra, tsy mahazo manao an'izao, mahazo manao ny zavatra rehetra izay vehivavy. Atsangano izay, ajoroa izay miaraka amin'ny herin'ny faherezana, miaraka amin'ny herinao fanahy masina. Tsy vitanay no mandeha irery amin'ity tany fandalovana ity, fa miaraka amin'ny herinao, ampio ny tsirairay avy. Nizaniza vehivavy vonona androany, nizaniza vehivavy tsangana androany, miaraka amin'ny herin'ny faherezana, hitsangana izy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, hitsangana izy ary samy misy hitsangana eo amin'ny devan'ny olona, tsy homenatra, hitory ny filazantsara, anambara an' Jesosy, velona Jesosy mandraka tiany androany ity, velona Jesosy hitsena antsika eny amin'ny rahalanitra tsy ho ela, andao hivavaka, andao hibebaka, andao handray an' Jesosy eo amin'ny fiainana, andao hiala amin'ny toerana ratsy mahazatra rehetra izay tsy mahasoa, izay tsy mahafinaritra, fa ato amin'ny Jesosy ilay tena izy, aoka hanam-pasahina ny vehivavy rehetra ilaza sy hanambara izany. Jesosy handreto izay vehivavy, za ao anatiny, ny tsirairay avy izay miheno ao anatiny. Natsangano izay, meo anay ny herin'ny faherezana, meo anay ny fahazotoana, meo anay ny etaeta, meo anay ny fitsanganana marina. Jesosy Zay vehivavy ny fanena aminao toy ny afaka nanao ny asa ka ahoana misy moa zahay amin'izao ny tsy anao. Aoka saza hijoro. Na ho vonoana aza ohatra ny Estera, sa mijoro ho maty, sa mijoro tsy matao maty. Izany zahay Jesosy. Makasitraka Dada, fantatro hoe izy ianao. Fantatro hoe izy ianao no mifanena taminay. Raha vehivavy zany aiky, ary izy ty tao mahalala ny tantarako. Zay io tsisy miafina aminao fiainanay Jesosy. Androany ampahirezy reto rahavavy tsirairay avy reto, ireo le tsy samy teny reo le menatra mitoro ny tenanao reo le tsy samy milaza mijoro ny fahamarinandreo, reo le miafikafin'ireo, reo le aoka tsy hisy tsony zany. Aoka samy misy eo maso ny olona amin'izay manambara momba anao Jesosy. Meo azy reto ny herin'ny faherezana, meo azy reto ny hery toy ny tomban-day, atsangano hitsangana Andriamanitra. Zay vehivavy rehetra misaotra tombo, matoky aho ary mino aho fa anao mihoatra n'izay voatonona rehetra teto ianao. Makasitraka Dada malala, soniaviko amin'ny anaranao Jesosy sa ny teny sy vavaka rehetra izany. Halleluja, amen. Amen. Ry havako malala isany mankasitraka fenontsika rehetra naharitra hatramin'ny farany lava dia lava fa spesial, ary aoka tsy ny halavany jerenao fa ny teny izay ampitain'ny tompo aminao androany. Zay no raiso henoy tsara dia raiso dia ndanaka ato avy, fa ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Ny fankatoavana egala fahombiazana. Rehefa makatoa ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona ray, misy fahombiazana lehibe eo amin'ny fiainany. Ka hisy fahombiazana marina ho aminao izay makatoa androany, ho mpakatoa marina ny antsika rehetra. Tsy ho fantiantoko an' Jesosy mba naniraka anateto aminao, ary tsy ho fantiantoko an' Jesosy ny fisianao eto androany. Voabeany mpakatoa sika sinao. Amen. Ho azy irery ny voninahitra, ho anao izay makatoa ny teny ny fiadanan'i Kristy. Tafita ianao, voavonjy ianao, ho ambininy ianao, ho tahinany ianao. Ary tsy androany ihany fa ho mandrakizay, ary tsy ianao rery fa ho anao sy ny ankonanao rehetra. Halleluja. Amen. Maherezy indrindra azadino fa tsy ho ela Jesosy dia veriny amin'ny rahalanitra. Andao tsika hiasa, andao anao izay hafaly an' Jesosy, tsy anao izay hafaly olombelona ny adopisiantsika sy anao, fa ny hafaly an'Andriamanitra raisika. Dia ataovy izay azony tananao atao, izay azony fotoananao atao, ataovy avokoa izany. Voalohany aloha dia andana ny tady an' Jesosy, mandolia sala nataon'i Maria, aza nataon'i Marta no ataonao mety hoe mety ihany, fa ny hoe ny eo tongotry ny tompony tsara indrindra aloha. Rehefa misy zavatra nomeny ianao amin'izay teo am-pandoliana, dana amin'izay zarao.
fitondanao toy ny zarako aminao eto satria nahazo io dia nizaraiko amintsika rehetra. Amen. Halleluia. Ho an'ny tompo voninahitra, finaritra daholo faly be zany mizara aminao mizara amintsika rehetrarehetra dia tokony faliko ianao mandray an'izany mentanentana tsara. Amen. Halleluia. Tay tompo daholo mahereza ary aza dina miparitazy ny fizarana antsika. Amen.